Falainkomeraba-tsika rehetra aminaran'i Jesosy anio a mbola afaka miaraka eto indray manona fetanan'ny tompo aminao. Salama daholo ve tsika? Saotra ny tompo ihany koa mbola manana fotoana taka izao a afahantsika miaraka androany. Dia ifampisara indray tsika ny afatr'Andriamanitra izay tokony ho anjarantsika androany. Tsy fantatro izay teneniny eo fa ny fantatro manana anjara ianao androany. Lazao le namanao manana anjara ianao androany hoe. Tsika mpanaraka amin'ny tambazotra ihany koa mba anorato komantera izay manoratra ao manana anjara ianao androany. Amen. Eny ary atsika hiditra amin'ny fifampisarana anio. Tamin'ny herintsika ny resaka mikasika ny atao hoe zanaky ny teny na ilay ataontsika hoe enfant de la parole. Tadidinao ve izay aloha? Dia androany tsika hitohy amin'izay resak'izay satria izay indrindra no fototra iangatsika sy ivelarantsika amin'ny atao hoe ankohonana ara-panahy izany. Dia tsika tamin'ny heriny hoe miteny dia miteraka ary io samy manana an'izay lehibe ao anatiny. Ny olona tsy azo terena fotsiny. Hitanao misy fomba fijery zany hoe mpianatra nareo raha mifankatia ohatra dia mahazo an'izany ilay olona dia tonga dia terena be fotsiny hoe tokony ho iray daholo ao amin'ny Kristy. Le mpivavaka tokony ho iray daholy. Fa maninona misy ny fisaratsarana, fa maninona misy ny atoko-pinoana, atoko-pivavahana. Dia tedavina forsena ho ray fotsiny hoe nareo tokony ho iray daholy. Nefa tsy izay mihitsy ny fandehany le izy. Fa tsy azo terena ho iray izay tsy mitovy. Hozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe iara-dalana vany roa raha tsy efa mifanaiky. Izany hoe raha ohatra ka zany dia eo amin'ny Besarety, ianao any Andoharano fotsy, tsy afaka ny iara-dalantsika ary tsy afaka ny ho terena isika. Fa samy manana ny lalana eo. Fa iza ny afaka miara-mandeha? Le samy ho any Besarety dia le samy ho any Andoharano fotsy. Dia tahaka an'izay ihany koa le izy. Raha miteny Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra, dia le olona izay nateraka ilay tena mitovy no afaka ho iray. Ary ireo olona ireo ny asain'ny tompo ho iray, hitady firaisana, hitady fampiraisana. Amen. Fa tsy hoe hiaraka be fotsiny hoe tonga dia atambatra miaraka safobe mantsina fotsiny ao dia na tsy mitovy ary dia forsena fotsiny. Tsy izay ilay ao am-pon'i Jesosy. Dia androany tsika hitohy amin'ny fifampisarana izany. Rehefa azonao ilay teny mikasika ny zanaky ny teny izany. Dia ity loha hevitra ity dia loha hevitra izay ny fampisarana tamin'ny seminaire tany Tomasina. Dia hoentiko amintsika eto ilay izy tsy natao en direct ilay izy fa hoentina arak'izay taritany fanamasina azy dia manana anjara ianao androany. Amen. Tao anatin'ny fifampisarana anankiray dia ozy any resaka hoe isika olombelona, ny olombelona dia karazana zavaboary izay tsy mitovy loatra amin'ny zavaboary hafa rehetra. Ny zavaboary hafa rehetra dia rehefa manan-kanina izy dia manana izay petrahany dia ampoazy izay. Ozy ny tenin'Andriamanitra zao manambara hoe ny voromanidina manana ny kaniny dia ny amboaholo manana ny lavakany dia voromanidina tsy mahitinareo ozy izy Jesosy tsitsina ka tsy misakafo fa manana ny anjara hoaniny. Izany hoe ny biby dia sakafo sy toerana hipetrahana dia ampy azy. Ny biby tsy mila amin'ny ankapobeny tsy mila zavatra mihoatra noho izay.
ny trondro tsy mila fianakaviana, ny trondro tsy mila kozainkozinina, ny trondro tsy mila miresadresaka amin'izaniza, fa rehefa manan-kanina izy a dia afaka miafina amin'ny fahavalina izy a dia milamina fiainany. Ny alika ihany koa tahak'izay mirenireny eny fotsiny izy a dia mihinan-kanina izy eny amin'izay ahitany eny, dia matory izy any ambany tomobila dia milamina fiainany. Fa tsika olombelona tsy ohatran'izay isika. Fa fiainantsika olombelona tsy ampy atsika ny mihinan-kanina, dia tsy ampy atsika ny manana rano fisotro, dia tsy ampy atsika ny manana akanjo. Fa ny zavatra ilaitsika dia tsika mila mivelona eo anivon'ny fiarahamonina na ilay atao hoe sosiete. Mila fifandraisana isika. Na iza olombelona na maninona izy na maninona na takiny ahoana ny takiny ahoana angezany ampopony dia milaza izy fa za tsy mila an'izaniza langizany. Ratrapony mahatonga ny olona miteny an'izany hoe za tsy mila an'izaniza, fa ny olona rehetra mila olona tahaka azy daholo. Mila fifandraisana amina olona tahaka azy daholo. Zay ny olombelona ara-nofo. Zay ny olombelona le vatana sy le aina zay misy ao anatitsika. Mila foana izy ao anivon'ny ankohonana dia le izy samy manana ny fomba fisehony fotsiny. Samy manana ny fomba fisehony. Tsy voatery hoe mila dada sy mama ny olona anankiray. Tsy voatery ho izay. Rehefa ny ankizy ohatra no zatra loatra tsy eo na ray aman-dreniny, zavatra ratsy zany a. Zatra loatra an'ilay rotorotom-piainana ny ray aman-dreniny. Maraina ozy izy ny fomba fitenin'ny dadanay zay hoe miala maneno akoho dia tsy mody raha tsy maneno amboa. Amin'ny enina maraina miala ao an-trano efa maneno ny alika amin'ny 7 alina zay vao mody. Dia tsy ao amin'ilay ray aman-dreny intsony ny affection any ankizy, fa lasa izy mitady toerana hafa anomezany an'ilay affection ary angalany an'ilay affection. Dia any amin'ny namany izy no manao an'izay. Inakay ny dikan'izay, ilay ankohonan'ilay zaza lasa tsy le ao atokantrano intsony, fa lasa aiza namandray. Dia ireo no omeny an'ilay zavatra zay tokony omeny ny ao atokantranony. Tokony amin'ny fitiavana izy. Dia inona ny zavatra ataony? Omeny an'ilay naman'ilay fitiavana. Mahazo vola izy avy amin'ny ray aman-dreniny ohatra hoe manan-katao ilay ray aman-dreny. Dia heverin'ilay ray aman-dreny manan-katao fa rehefa mahazo PlayStation na 4 na 5 izy dia milamina. Heverin'ilay ray aman-dreny manan-katao fa rehefa omena iPhone 13 na 14 izy dia faly be. Rehefa omena karazan-javatra zay tedaviny sy tiany izy, écran plat be 65 pouces incurvé, dia milamina izay. Tsy milamina le ankizy, fa faly fotsiny izy mandray an'iny. Dia omena indray an'olon-kafa indray. Omena an'ilay olon-kafa izay ipetrahany fitiavana iny. Misy ankizy tsy ampy fitiavana ihany koa dia vao misy mitory fitiavana dia tonga dia lasany satria maninona misy tsy fahampiana ao. Tsy manana an'ilay fiainana ankohonana izy. Dia zao rehetra mitory fitiavana zao tonga dia babo. Vao misy miteny fotsiny hoe njiky manja, tonga dia zany ve? Satria tsisy an'izay fiainana ankohonan'izay tao amin'ilay misy azy. Zay ny fiainana ara-nofo. Tsika rehetra ireo manana an'izay tontolo ny ainantsika izay daholo. Ny olombelona rehetra manana an'izay daholo. Fa le karazany samihafa. Ny sasany namana ozy ako teo, ny sasany kozainkozinina, ny sasany any am-pianarana, ny sasany any amin'ny tontolo hafa rehetrarehetrany. Ary rehefa tena tsy misy le izy tahaka ny an'ny vazaha, dia inona ny ankohonany ao? Toto sy mimi. Zay ny vazaha, toto sy mimi. Satria maninona? Ny olombelona dia tsy ampy azy ny sakafo, tsy ampy azy ny akanjo, fa mila ankohonana izy. Mila tontolo manodidina izy
omeny fitiavana ary mila tontolo manodidina izy anome fitiavana anazy. Azonao ve zany? Zay ny fiainan'olombelona tsotra am'izao. Ny fiainam-panahintsika ihany koa raha lasanabavy. Ny fiainam-panahintsika ihany koa raha lasanabavy dia tahaka izay. Tsy ampy antsika ny mihinana dia tsy ampy antsika ny mitafy ao amin'ny tontolo ara-panahy. Inona moa ny atao hoe mihinana? Le resaka eto aloha zany tonga dia resaka olona efa ao amin'ny Kristy. Azonao zay a? Tsy olona any ivelany fanjakany lanitra fa olona efa nandray ny fitiavan'ny Kristy Jesosy. Rehefa velona, raha mbola olona ivelany fanjakany lanitra mantsy dia zay ny atao hoe maty ara-panahy. Ny olona maty ara-panahy tsy mampiseho besoin na inona na inona. Ny olona maty tsy mila mihinan-kanina, ny olona maty tsy mila mitafy, ary ny olona maty tsy mila fitiavana, tsy mila neho-pitiavana ny taolana. Tsy mipasy zany. Dia le taolana ihany koa tsy afaka maneho fitiavana. Fa devoly fanaratsy reny mampanofy mangatsika hono dadabe fa mba ampiseho fitiavana. Zany ange jereo tsara fitaky le devoly mena olombelony. Zany ny fitaky ny devoly. Lazaina fa valim-babena dia inona? Razana ary no fonosina. Nefa tamin'izy velona tsy isy nitondra na body fotsy ray ary. Dia rehefa maty izy valim-babena amin'izay hono. Raha mbola velona ny ray aman-dreninao aneho valim-babena izy, amenna. Ary marina ary razanak'Andriamanitra tsy valim-babena fa fitiavana, amenna. Fa valim-babena zany an'izao tontolo zao zany fa atsika fitiavana. Dika le valim-babena mantsy dia zao na nisy soa aty dia omeko soa ihany koa. Fa rehefa ao amin'ny Kristy isika na tsy zay ary fandehan-javatra ray aman-dreninao atao foana zay azo atao, amen. Amen. Dia hoy zato eo anatina tontolo ara-panahy ihany koa dia tahak'izay. Rehefa avy nateraka indraitsika. Dia hoy izy ny tenin'ny Petera milaza. Fa tahaka ny zaza voateraka dia maninona moa izy? Maniry fatratra ny rononom-panahy, maninona? Itombonareo amin'izay. Amin'ny fotoana ianao nateraka indray ao amin'ny Kristy. Amin'ny fotoana za matsapa ny asan'ny Kristy atao anatin'ny foko. Dia teraka ilay fiainana. Taloha tsy velona. Taloha tsy miaina. Taloha tsy henoko ny antom-pisiko. Taloha mahazo ny zavatra izay ilaiko fa tsy henoko. Misy fahavelomana ao anatiko. Misy faharerahana foana ny anatin'ny fiainako any. Misy fahakiviana. Tsy fantatro ny ataoko eto ambony tany. Fa amin'ny fotoana ako velomin'ny Kristy ny atao anatiko dia misy fahavelomana ao anatiko. Dia zao ny ambaran'i Petera, maniry fatratra ny rononom-panahy dia mitombo ianareo. Ny alalàna fa nateraka indray marina ny olona dia misy faniriniana rononom-panahy ao anatiny. Zakaiosy nanana faniriniana rononom-panahy tao anatiny. Zakaiosy tsy nitady zavatry ny nofo. Zay natao hoe rononom-panahy, le zava-panahy ny tedaviny. Fa raha mbola zavatry ny nofo ny tedaviny ny olona, raha toriteny ara-nofony ka tsahan'ny olona, dia tsy rononom-panahy ny anaran'izao fa rononon nofo ihany. Dia hitadiavany an'ilay filany. Fa rehefa nateraka indray ny olona dia misy faniriana rononom-panahy ao anatiny. Faniriana ifandray amin'Andriamanitra. Faniriana andre an'Andriamanitra. Faniriana anakaiky an'Andriamanitra. Faniriana fantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Raha vao tsy manana an'izay ny olona fa hoe mandeha mivavaka fotsiny. Raha vao tsy manana an'izay ny olona fa hoe mahafinaritra le ambiance. Mahafinaritra le fitarian'ny rahalahy ihany. Mahafinaritra le mba manana activité. Hafa ihany aloha le hoe mipetraka fotsiny am-piangonana dia mitsangana. Mba alaizy kokoa rehefa mba misy ohatran'izao hoe, mba misy ohatran'izao hoe, mamitaka ireny indraindray. Fa ny rononom-panahy mahatonga anao mangetaheta, maniry alalan'Andriamanitra. Maniry tombo, maniry akatoa, maniry aina. Milaza ny teny, milaza ny filazantsara, dia tianao iaina n'izay zavatra izay. Izay natao hoe zaza ianao izay maniry rononom-panahy amin'ny Kristy. Amen. Fa raha zavatra hafa nirianao dia mbola mampisalasala be zany.
araka ny teneniko hoe am'izao fotoan'andro iainantsika zao lasa mode de vie nge kristianisme, lasa style lifestyle de samy manana ny style am'izay ao anatin'le fanimpony efa tsy mety tsofa efa natao hitanareo ohatrany hoe talozany mariazy a de tonga de le sakafo le mazatra tiany entrée froide, entrée chaude, zay zany ny klasika. Ty vary miaraka vorontsiloza sy henan-kisoa de asiana kafe rehefa aveo miaraka amin'ny tsy fantatro glasy kely nohatr'izay de aveo gâteau. Fa am'izao fotoana ankehitriny zao fa tsy lamody tsony zay menu gastronomique filaza azy, tsy lamody tsony fa inona ny lamody zao? Ina buffet zao ny lamody, milahatra eo daholy ary zay ny tena mariazy feny voninahitra. Raha voatsy ohatr'izay mariazinao ohatra ny any ambanivohitra ozy ny olona taraiky tsy maharaka tsy ampy angamba le zavatra, fa rehefa zay ny mariazinao buffet milahatra daholy. Ary le milahatra any tonga de le samy araka ny karazany avy namoronan Jehovah azy a, fa tsy le courgette sy carotte no milahatra, fa mbola tsy izy raha ohatr'izay fandehany courgette, carotte, concombre, ina sôsety, mbola tsy izy zay fa le araky ny namoronan Jehovah azy milahatra eo daholy, crevette, fromage, charcuterie, izy feno voninahitra ty ozy ny olona, mety tsara zay ny sary mety. De takizay ihany koa le lifestyle ty aorina zay mamitaka karazana olona be de be, ka le karazana fivavahana samy makany azy. Ato le hoan'ny zay te hisaron-doha de zay te anao ohatran'izao de ato ndray hoan'ny zay te ilanjany azo fijaliana, ato zay mila fitahiana, ato zay mila osotra, ato mila zao, ato mila zao. Lasa lifestyle fotsiny ny karazana tontolo na fanimpony. Fa ny asan'ny kristiany anatin'ny fotsika la ronono mpanahy de tsy mahatonga anao hiaina lifestyle, tsy mahatonga anao hisafidy zay tianao sy zay mahafinaritra anao, fa mahatonga anao te hitady an'Andriamanitra, mahatonga anao te hikatsaka azy, mahatonga anao tena maniry anana fifandraisana matotra sy lalina aminy. Ary zay etaety zay ny fanamasina ny mametraka an'izay ao anatin'ny fo, ary zay le fahateram-bo avao. Azonao zay? Fa raha tonga fotsiny ny olona hivavaka tsy asan'ny fanamasina zany, conscience fotsiny zany, conscience manery ny olona fotsiny zany mahatonga azy hoe sao de very tokoa any amin'ny fahaverezana ho any amin'izany afobe zany, sao de ohatran'izao sao de ohatran'izao, fa le faniriana hitady an'Andriamanitra mihitsy ao anaty. Ary zay no mampatonga lay afatra tena mametraka mihitsy ary manasaraka ny fitahiana ranonofo sy ny fitedavana an'Andriamanitra mba tsy hahatonga anao voafitaka. Ka fitahiana ranonofo ny azakazahanao manatona an'Andriamanitra de lazainao fa asan'ny fanamasina tsia. Asan'ny filana izay manosika ny olona andeha hilahatra ho any. Maly zay tamin'ny zoma plutôt gagabe makeo abe oririka feno olona be debe milahatra. Aiza reto olona reto a de tadidiko tampo hoe kay zoma androany. Fantatrao inona zavatra mitranga rehefa zoma? Manao sasony silamo, misy mpizara mofo dopaina eto fa filaharany zany. Zamy efa 200 milahatra mofo dopaina. De verinao ve fa fivavahana silamo malina an'le olona mofo dapaina ny laharany eo? Misy système be de be ohatran'izany izay mamitaka ny fon'ny olona. Tsy le olona mamitaka ny fon'ny olona fa le olona mihitsy ny lasa voafitaka ao anatin'le izy. Fa rehefa ianao ny babon'ny Kristy ao anatin'ny fonao, tsy manompo azy tsony ianao noho ny amin'ny antony inona na amin'ny antony inona, fa manaraka azy fotsiny ihany ianao. Tsy fantatrao tsony fa maninona, tsy hainao tsony fa de babo ahy zay fotsiny. Na hitahy ahy izy na tsy hitahy ahy, babo ny ahako. Ozy izy Petera zay milaza Jesosy tsy azonay koa le resaka mofo avy any an-danitra. Fa ianao manana ny te fiainana, tsy azonay akory ary hoe ohatrany ahoana le tena teny fiainana. Azoko antoka ange zany. Raha nampitanim Petera hoe ay, za manana ny te fiainana, inona zany te fiainana zany? Ino loha zany mbola tsy tena azoko loatra kony.
tena fandehany fa azoko antoka fotsiny hoe zay satria misy asan'Andriamanitra ao po. Amena. Azonao zay diny azay aloha zay atao rononom-panahy. Rehefa nateraka indray ny olona dia maniry rononom-panahy, te hisotro amin'Andriamanitra, te handray, te hitombo, te halala. Tsy intérêt intellectuel, tsy ty atodoty iny te halala dia sokerina daholo ty rehetrarehetra ty. Ay dia ahoana indray fandeha le ohatran'izao. Ay dia ohatran'izao indray. Ay dia ahoana zany rehefa tonga any an-danitra antsika. Any zany tena mahafinaritra be. Ity zay te halala zay. Fa ny asan'ny fanamasina aty anaty aty. Te hifandray amin'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny olombelona, fa noho ny amin'izy Jesosy Kristy. Tsy noho ny amin'ny fitahiana, tsy noho ny amin'ny famonjena, tsy noho ny amin'ny fanasitranana, tsy noho ny amin'izay ho ataony rapitso, tsy noho ny amin'ny fiarovana, fa noho ny amin'izy, amin'ny maha izy azy. Ianao rehefa tena tia olona anankiray tsy fantatro intsony hoe inona ny antony itiavanao anazy. Satria ary sasany mijery, ozy izy le rahalahy zay hoe ny anahy le izy bankalina mihitsy ny itiavako azy, variana mihitsy no mieritreritra an'izany ahoana ary zany lôjika ny rahalahy zany. Tena misy zany a, tena misy zany. Ianao mijery an'le olona zany ahoana ary zany. Dia ozy izy le rahalahy ny izy bankalina io mihitsy ny itiavako anazy. Fa rehefa tena tia ny olona tsy mahita zay le hoe jamba ny fitiavana, tsy mahita itsony dia ohatr'izay amin'ny Kristy io tsy manana lôjika itsony ianao. Tsisy antony manokana itiavanao an' Jesosy. Fa izy nikasika fonao dia babony ianao dia manaraka azy eny amin'izay tiany. Na efa mampidi-doza zao ary fiarahana mbola lasa ihany. Ozy miboaka salamy zay fantondrana any fandrika ianao fa mbola lasa ihany. Noho ny aminao ny aminonanay mandrakarivo mbola tia indray zay manolo teny. Mbola tsy maty aloha hatreto fa dia mbola tonga foana manolo teny. Rononom-panahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Nateraka indray ianao dia misy etaeta ao anatinao, misy faniriana anatona an'Andriamanitra hiaraka aminy. Fa zao mifandeha ny rahalahy sy anabavy. Rehefa avy minono eny zaza, amin'ny voalohany izy rehefa voateraka iny dia tena tiana ny ronono, tena mahavelona azy. Ary ny torohevitra ny dokotera dia zao, raha azo atao mandraka ity ny androany efa eritrereto hoe 4 taona medisina fa tsy mbola nahita solon'ny ronono ireny ry zareo. Fa fanampinampiny eny fotsiny ny azo omena. Takalokalony eny fotsiny ny azo omena. Rehefa omena biberon zaza dia omena ronono ireny dia hitanao mihitsy ny différence, ny fahasamihafana. Fa le mahazo ronono ireny mahazo aina tsara, botrabotra tsara, ohatra mofo baolina. Fa le nomena biberon ohatra marotsadrotsaka kely zany ny paoziny. Zay le zavatra mitranga. Mahazo aina le zaza, mahazo aina, mahazo aina, mahazo aina. Rehefa voateraka ny zaza dia mbola tsy manana besoin hafa izy. Tsy manana filana hafa izy. Akoatra ny ronono ireny dia mipresence n'ireo dada sy maman'ireo. Sa tsy mara zany. Misy zazakely ve 3 volana mila namana? 3 volana mila cousin cousine. Misy ve zany? Tsy mila zany zazakely. Ray aman-dreniny dia ampy azy. Sakafo omen'ny ray aman-dreniny ampy azy. Misy zazakely ve 4 bolana mila mandeha mianatra? Tsy mila zany izy. Fa eo dia ampy azy ny tontolo ny ray aman-dreniny. Zay a? Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, manomboka miditra izy 9 bolana amin'izay, tsy ampy azy intsony ny ronono ireny. Tsy fantatra intsony, tsy ampy intsony iny zavatra iny. Ary raha tohizanao izy omena ronono ireny, fotsiny ihany, eo amin'ilay 9 bolana, dia inona ny zavatra mitranga? Tsy mitombo ara-dalàna intsony izy. Mara zay sadiso. Satria mila zavatra hafa amin'izay izy. Takizay ihany koa ny tontolo iarahantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana voalohany ianao mirehitra ho an'i Kristy ny fonao, dia mihirahira ianao, raha mbola velona ka miaina ety, ampo ahy Jesosy, ampo ahy Jesosy. Tiako be ny mivavaka, tiako be mamonjy fotoam-bavaka, tiako be makatsa, tiako be makaroa, mihaino toriteny, arako daholo ty. Faly be mihitsy rehefa misy mijoro vavolombelona hoe za rehefa mihaino toriteny averiko iny 3, averiko iny 4. Misy olona mandritra ny 2 volana iny foana ho ny paseny ao. Faly be misaotra Jesosy. Fa misy asanao any am-pon'ny olona fa tsy ampy izay zavatra izay.
ao aloloha ao ahita limitiny zay am'izay ianao. Za tamin'izany nanompo an'i Kristy tena nirehitra ny foko, tena nirehitra ny fanahiko, mivavaka foana ny atao raharaha. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma. Fa lery zay tamin'izay fa zay lahady ihany tsy mivavaka, ny olona rehetra mivavaka memezanay fotsiny endany. Nenay fiainanay fa mivavaka foana. De lahady hariva mandeha mamonjy question réponse miaino, mametraka fanontaniana de miaino valiny. De mafana be. De mamonjy fotoam-bavaka foana. De rehefa mivavaka tena mivavaka. De mpiara mivavaka amin'io misy tsy ao mihitsy ny fa za tena ao. Tena ao. Misy tsy haiko 750 eo zay miara mivavaka eo zany. Manatrika fotoam-bavaka. Mandeha ny hira. De le hira efa mihetsika zao, izy rehetra mijaridina fotsiny ohatr'izao. Za tsy te halala fa za rery no mitehaka ao anaty fiangonana. Za rery mitehaka. Ameno nozy niny aloha, eno zany razon damosika io zany atao. Za rery miogaoka amena. Tsisy raraiko an'izany mihitsy. De fa fantatra ry zareo mpitarika tamin'izany manana dictaphone zay de vao manomboka ny toriteny de miazakazaka apetrako eo aloha eo. De manao enregistrement de miaino an'iny zavatra iny. Nety ny fiainana. Nafinaritra ny fiainana. Alimbavaka isaky ny sadidiko tsonina zoma faharoa ao anatin'ny volana. Isam-bolana alimbavaka foana. Tsy miraty. Isam-bolana fifadikanina. Tsy miraty. Farafara tsy mahavita ny 2 andro. Tena tsy mihinana. Fa tsy le mihinana yaourt amin'ny hariva. Na mihinana lasopy. Ny sasany silamangany. Fa tena tsy mihinana. 3 andro. Alay-panahy mihitsy mandeha amin'iny zay maika iny satria ao le fifadikanina. Manitra daholo zay andalovanao rehetrarehetra. Ianao zany vita fifadikanina tsara mihitsiny. Andro zoma hariva. Matiny ny anoanana. Zay lalovanao fofokanina daholo. Fofokanina daholo. Fa ao anatin'ny fosiny fanao mirehitra ho an'i Jesosy. Ka tsy linany amin'izany tantara zany. Fa nandroso ny andro fotoana, 2 taona, 3 taona teo eo. Tratra amin'izay ny limity. Maninona ary azany. Ohatrany misy tsy mety zany tsony. Mbola fady hanina ihany fa misy tsy mety. Mbola manao alimbavaka ihany fa misy tsy mety. Ary mbola mamonjy fotoam-bavaka 5 isan-kerinandro fa misy tsy mety. Ohatrany lasa mila démarrage zany le zavatra. Ohatrany lasa ho ampitondra moto ohatrany mila kika mafimafy impiry mihitsy. Ho ampitondra tobile ohatrany mila ino moa ny anarany ty contre-attaque zany le izy fa tsy miainga. Tratra le limity. Tratra le enim-bolana. Tsy ampintsony ny fisotroana sy ny fihinanana ronono mpanahy mba hitombonareo amin'izany. Ny zazakely rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, tsy ampy azy intsony nomenao sakafo. De tsy ampy azy intsony nomenao fitafiana. De tsy ampy azy intsony no hoe manana trano. Fa mila inona indray izy? Mila relation amin'izay izy. Mila fifandraisana amin'izay izy. Mba hahafahan'ny tompo. Fa raha tsy misy fifandraisana izy, de tsy mitombo ny any anatiny any. Tsy mitombo na ny langaziny ary. De jereo ny ankizy kely, fa rehefa tsy omenao, le izy inge mandeha naturel, mandeha naturel. Rehefa tsy omenao iny, de mitady ho azy izy, mitady lalana ho azy. Dina le lalana tedaviny, de sainy imi amin'izay. Reo amin'izay ny namany ao ny misy cousine, ao ny misy cousin, de reo mampianatra azy eo. De gaga ianao fa ny langaziny rehetrarehetra, langage dessin animé. Antaninao izy de mamaly amin'ny teny vazaha, ay alors. Tsy fantatrao mihitsy hoe taiza izy ny nianatra an'izany. Zazakely eritaona sy tapany 2 taona, ka hita ao anaty dessin animé izy. No naka an'ilay zavatra tsy ampy ao anatiny. Naka an'ilay fameno ao anatiny. Zasenao rehefa manompo an'Andriamanitra, rehefa mandeha amin'ny fitombona, tsy ampy atsika intsony ny fiainona tenin'Andriamanitra. Mbola tenin'Andriamanitra iny, mbola miresaka aminao Andriamanitra, amin'ny alala mivavaka ianao, mbola miresaka amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy ampy anao intsony iny. Fa mila mandroso amin'izay ny fitesinao. Amen. Raha vao tsy mandroso ny fitesinao, de hozy tsika tamin'ny heriny miady amin'ny mpampianatra fotsiny ianao.
rehefa ny olona ao anivon'ny tokantrano ny zanaka no ao foana dia zay natao izy nandritra ny vanim-potoana na kely azy na zaza na tanora lehibe izy mbola ao foana 30 taona mbola ao miaraka amin'ny dada sy mama miady foana ny afarany mara zany sadiso satria misy niveau efa tokony andehanany fa tsy andehanany ilay izy dia miditra krizy amin'izay izy takizay ihany koa tsika rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy dia tsy ampy antsika ny mihinana tsy ampy antsika no mitafy mihinana ny Kristy ianao mihinana ny tenin'ny Kristy ianao mitafy an' Jesosy Kristy ianao fa tsy ampy anao zay fa inona ny ilainao mila amin'izay ianao an'le fifandraisana amin'ny ankohonanao ara-panahy osintsika tamin'ny heriny hoe ny atao hoe ankohonana ara-panahy dia ilay zanaka mitovy aminao mifankaheno aminao rehefa miresaka izy dia eno fanahinao eno any anaty any tena zanak'Andriamanitra tahaka ty tena mitovy ny any anatin'ny fanahinay mifampahery misy zavatra mipasy any anaty any zay le relation zay le fifandraisana zay eno sy tsapa ao anatin'le izy mila miditra amin'izay le zanak'olombelona amin'ilay fifandraisana osintsika rehefa tonga le vanim-potoana satria maninona ny olombelona dia manana an'izao besoin izao le fifandraisana eo ihany fa ny tena ao ambadika le fifandraisana dia zao manana besoin isika manana filantsika anome fitiavana dia manana filantsika andray fitiavana raha vao tsy complet reo raha vao tsy ampy reo dia araka ny teneniko teo mamorona zavatra hafa isika ny tontolo fanompona raha lasiana-bavy tsy ampy ny mandeha mivavaka tsara zay fa tsy ampy lazao kely ny namanao tsara fa tsy ampy hoe tsara mitady an'Andriamanitra fa tsy ampy ny mitady an'Andriamanitra tena tsara mihaino toriteny liana amin'izany tsara mianatra baiboly liana amin'izany fa tsy ampy zany fa ianao nomeny Kristy zavatra ao anatinao ao amena no momba ny tena rehetra dia nomena zavatra ao anatiny ao ity momba ny tenako ity momba ny vatako ity manan-javatra daholo reo ity akibetanako ity manan-javatra ty fanondro ty manan-javatra fanondro adala manan-javatra manara-poana moa ty zao fanondro adala manara-poana manan-javatra ny akekely manan-javatra ny soroka manan-javatra ny atoka manan-javatra ny tsinay manan-javatra daholo momba ny tena rehetra fa tsy fonctionnel ireo tsy afaka miasa ireo raha tsy misy ny fifanantonana azonao ao nany afahako mamokina ny tontondroko tahaka izao misy fiaraha-miasa be dehibe misy fifandraisana be dehibe ozy ny tenin'Andriamanitra milaza Kristy no loha dia ny ambony manaraka daholo misy baiko miainga avy ato amin'ny atidohako ato izay mampatonga mandefa ny information rehetrarehetra any amin'ny tendako any amin'ny colonne vertébrale any amin'ny zavatra rehetrarehetra mandrapatonga ny aty amin'ny reto ratsana ireto dia miasa ireo fa raha vao tsy miasa ireo dia tratrany krizy rehefa tratrany krizy ireo dia tsy mitombo araka ny tokony ho izy andramo zany zavatra zany aza ampiasaina ny tananao akavia mandritry ny 2 volana ataovy tsy miasa mihitsy ange no vakansinareo mandritry ny 2 volana aloha mba ny havanana ihany no miasa dia ho hitanao ny fandehana io fa me tsy ampihery io tananao io raha taloha izy nazaka zavatra 20 kilao dia saivy manao vakansy izy 2 volana dia ho hitanao fa malezolezo miaraka amin'izay ihany koa izy ny tontolo ferana ny tontolo fanompona n'Andriamanitra raha lasana bavy misy zavatra napetraka Andriamanitra mihitsy tsy maintsy mifandray tsy maintsy mifandray tsy maintsy mifamatotra rehefa avy mifampandre rehefa avy mifampiaino ny ao am-poniny tsirairay avy
de lasa am'izay miaraka manompo, de lasa am'izay manao an'le zavatra zay nytenen'i Jesosy tamin'ny herintsika nyresaka hoe mpianatra ianareo raha mifankatia. Zao ny didy zay omeko anareo ny ifankatiavanareo eny aoko ao tahaka ny tiavako anareo ny ifankatiavanareo kosa. Rehefa henoko fa ity rahalahy ity lay mitovy fo amiko, de asain'ny Kristy am'izay amiaina ny fitiavana anazy tahaka ny tiavan'ny Kristy azy. Rehefa henoko fa ianao no mitovy fo amiko, mitovy fanahy amiko. Hotsika tamin'ny eny zegny mahatonga atsika mifandray e. Tsy lifestyle zany. Lifestyle ao amin'ny SFM asindrare zay fampiresadresaka zay. Ny anazy vao manomboka io fotoana io fampiresadresaka de tsy hay loha de hoe ahoana fa de mba arahana le izy fa ny tena move zany. Arahana arak'izay le izy. Verin'io lafa lifestyle. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra hatongavanao ary misy zavatra tsy tanteraka mihitsy ny fitombona. Ny fataterantsika ny perfectionnement antsika. De tady Dieu tsara. Fany am'ireo raha lasianabavy ireo. Mila an'ireo isika omena fitiavana. Ary mila ny fitiavan'ireo isika. Za mila manome fitiavana anareo. De nareo mila manome fitiavana. Rehefa tsy manome fitiavana anareo de inona moa ny zavatra izay ao anaty. Ohatra tsotra nomeko anao hoe za zao mpitory teny. Za mpitory teny. Fa inona ny mampitory teny tsy le olona miaino hitory teny ve? Fa raha misy olona mpitory teny nefa tsisy olona mitoriny teny, mpitory teny ve izy? Ohatra mampimeza ny resaka zany e. Na mieritreritra an'le izy mandika le izy ary mahasadaiky re mpitory teny ahoana ary zany. Tsisy olona eo na ny ray ary mpitory teny amin'ny tenany ve izy sa mpitory teny amin'ny rivotra. Sa amin'ny anjely izy no mitory teny. Fa le mpitory teny alefan'le izy de misy olona mandray an'le izy. Zay ny atao mpitory teny. De tahaka an'izay ihany koa tontolo fanompoana an'Andriamanitra raha lasainabavy. Misy zavatra ao anatintsika zay natao avoaka. Misy zavatra ao anatintsika zay natao omena. Ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra manome. Zay rehetra avy nandray de manome daholo. Mandray de manome. Mandray de manome. Mitovy foana ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra. Isika tahaka ny fitaratra, tsika tsy manome lumière, tsika tsy manome fahazavana. Fa tsika mandefa sy manaparitaka fahazavana. Ny fitaratra tsy mamoaka fahazavana. Fa rehefa alainao lampe de poche mamoaka fahazavana, tiferinao le fitaratra, dinany ataon'ny fitaratra, manaparitaka an'ilay mazava afa amin'ilay lampe de poche. Raha miteny Jesosy fa ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. De tsy midika zany fa afany anatintsika ny misy sorsa. Fa ny mahafahazavana zao tontolo zao atsika de satria maninona? Manana an'ilay mazava isika ao anatintsika. Ary raha fahazavana zao tontolo zao itsika kanefa tsy mahazava na iza. Inona ny ilana azy ozy ny tenin'Andriamanitra? Tsy mivelatra izy. Ny antony hamahanana atsika, ny antony hanomezana atsika, afahantsika mivelatra de manome ho an'ny hafa ihany koa. Eny am-pandehanana eny ako tena mandinika mihitsiny. Tsy mandinika moa zany fa omen'ny tompo fanazavana ny amin'ny zavatra maro. Taloha zany de fomba fandraisana an'le tontolo fanompoana de zao hoe za koa solitenan'i Kristy. Za za mpiandry ondry. De nareo zany le ondry andrasana. Fa teoriana nampianarin'ny tompo aho hoe ianao koa nge ondry. Ay de iza zany mpiandry Salamo 23 Jehova mpiandry ozy ny tompo tsy ohatr'izay tsony ny fandeha an'le izy. Fa ianao koa ondry de misy mpiandry ianao. De iza mpiandry reo olona manodidina anao reo. Reo mpiandry anao reo. Le verinao fahandrasana ndray zany kay ny mpiandry. Manakorotana saina koa zany resaka ao zany ry tompo. De le mpiandry zany miandry de le andrasana koa mpiandry de ahoana zany zay menakavy zany samy miandry zay andrasana io sa ahoana? Samy fampiandry eo zany zay menakavy. Tadio tsara fa ny mpiandry ondry de manome fitiavana ho an'ny ondry. De mpiandry ondry manitsy ny ondry rehefa diso ny lalana. Manome sakafo izy, amin'ny fotoana izy nono, manome rano izy amin'ny fotoana izy mangetaheta. Zay besoin rehetra de assuren'ny mpiandry ondry daholo.
ohatrany hoe mamesary zany le izy hoe aty amin'ny pastera le resaka de pastera no mitarika hoe ity no izy de reto ny tsy izy de zao no tokony ataontsika menakavy de ohatran'izao mifandehany de ohatran'izao mifandehany fa misy retour koa la izy kay raha lasanabavy za koa kay andrasanareo rehefa nona de fahananareo ihany koa de mety gaga ianao za ohatra mbola tsy namahana pasterako fa fahamarinana nge zany zavatra zany misy fotoana zay sahirana ohatra misy fotoana zay sahirana de misy olona manampy fendrasan'ondra nge ny dikan'izany misy fotoana kivo ohatra na reraka na kamo misy olona mampahery fendrasana ondra nge ny dikan'izany misy fotoana ihany koa manao zavatra tsy mety tsy araka ny tokony ho izy satria zay le mahondry apetraka Andriamanitra mihitsy ny fietrena fa za ihany mpiandry anareo rehetrarehetra fa nareo fampiandry nareo za ihany fampiandry nareo de iny oliny manitsy am'izay hoe ohatrany tsy mety zany ohatrany tsy tokony hanao an'izany zany zavatra ny nge fa fendrasan'ondry daholy de isika tena nataon'Andriamanitra ifampitatana mihitsy zay mahatonga le izy mila identifier le izy aiza ny ankohonako fa rehefa io ankohonanao io no mitatana anao rehefa io manitsy anao de misy impact ao amin'ny fiainanao le izy fa raha ankohonan'olo kafa manitsy anao na koa nidiranao amin'ny fiainako koatsiny ianao ny atao zay mampety azy fa dadanao sy mamanao an-trano tsy azonao atao an'izany valo alina ianao amin'ny 7 alina vao mindra fa ina koa nidiranareo amin'ny fiainako fa tsy ny anareo ny atao zay mampety azy mahazo teny marary am'izany fa ny dadanao sy mamanao atokantrano manana fahefana ary manana fahafana manao azany de takizay ihany koa ny ankizy koa nge mamazo miteny ray aman-dreny mba mila mihetry koa ny ray aman-dreny miain'ny ankizy ohatra marina ankizy zany ohatrany tsy diso zany dada sy mamanareo fampitabataba ohatrany namenatra mihitsy an'izay mba mila tonga saina ihany koa tena marina ny tenen'le ankizy azonao le izy misy zavatra miodina ao anatin'le izy identifier fantatro ny ankohonako de mitoetra eo am'izay de mandray eo de manolotra eo zay nomena ny anatiko any an Koritiana voalohany 12 izy de miresaka ny zarazaray no samy hafa ny fanomeza-pahasoavana araka ny fanahy io irery any atao inona ahasosy atsara ny fiangonan'Andriamanitra ahasosy atsara lay tontolo manodidina ozy ateo raha zarina mahay mitoriteny tahaka ny ahoana ary kanefa tsy misy olona izarako an'izany ataoko inona zany fahaizany zany zara tsy ny zara tao anatin'ny tontolo fanimpoko an'Andriamanitra raha tsy fantatro lay vanim-potoana ary nandalo krizy mihitsy ahako aloha nandritry ny taona vitsivitsy maromaro zay vao fantatro hoe aikaiza tokony izara am'izay aikaiza tokony asoa ny hafa am'izay aikaiza tokony afaly ny hafa am'izay tontolo fanimpona an'Andriamanitra tsy fitedavana zay afaly anao fa fitedavana zay afaly ny hafa amen zay le fanomezany zay rehefa tsy manome ohatran'izay ianao mistery ao anatinao ao tery le resaka fa tsy hoe mistery zany anaka tsy zay le izy fa misy zavatra tsy mivoaka misy zavatra tsy mivelatra taka lay zazakely tezaina sy kobonina fotsiny ao anatin'ny tokantrano ao tsy avely ifandray amin'ny hafa satria manina teny ratsy reo tsy avela andeha hianatra satria manina le ankizy am'izao bebe hao zay lasa tratrany hao koa nareo tsisy ray aman-dreny manao an'izany hoe satria misy problema ny ivelany de tsy avela ivoaka ny zanany non misy problema ny ivelany fa gerena araka an'izay tatanina araka an'izay rehefa misy hao zay zany miampindray zany ny asako akory atao fa tsisy olona za mbola tsy nahita za mihitsy hoe mitady sekoly de miditra am'le mpanabe miditra am'le sekretariat de mandeha misy hao velozy zany ato aminareo sa tsisy tompoko de manahoana daholo ny fitondratena ny mpianatra rehetra moa zany so de alefanay ty mantsy ny zanakay nefa avy eo misy miteny ratsy misy ratsy saina mahazo vava am'izany ianao any an-danitra ampianarina zanakao rehefa zay ny tianao any tsy misy kalalao sy arafesina manimba sy mpangalatra manamitrano any izy alefa
fa rehefa eto ambony tany ianao dia tratra ny zavatra exposé zay ny dikany amin'ny teny frantsay exposé amin'ny zavatra maro ozy ny apôstôly milaza apôstôly Paoly zay ngefa saika nahita loza tamin'ny ralasantoka ary tsy izy rery ihany ny saika nahita loza tamin'ny ralasantoka fa fendohan'le tantara mihitsy dia saika nahita loza tamin'ny ralasantoka nga Jesosy. Fa nakatony ve ny trano noho ny amin'izay antony zay fantatro varay aminareo reto amadika ary ny ambiny anjavona raha vao misy misambotra ka satria zay no fandehan'ny tantara alohatsika tsisy fifandraisana lao zany ahody any amin'ny dadanay ihany avelo nareo so fahotanareo vereto ihany nareo nge tsy milaminy manahirana fiarahamonina aminareo be deabe n'olona noho ny amin'ny mauvaise expérience tany ivelany tany tsy te hifandray amin'olona itsony fa zay ny teneniko anao fa manenontsika manaiky mauvaise expérience ao anatin'ny fiainantsika ranofo fa tsika tsy manaiky mauvaise expérience amin'ny fiainantsika ara-panahy fa tongotsika dia miolon'olona ireny tena milaza anao raha vao nateraka indray marino amin'ny Kristy ny olona tsy mahazo miolon'olona irery zany tsy mitombo ianao raha vao miolon'olona irery raha vao matahotra ianao fitahany raha lasa sisa zany zavatra zany nge inévitable zany zavatra zany tao anatin'ny tontolo fanimpony zay fa nisy zavatra ohatran'izany zavatra anyseho zavatra nitranga napetraka le rahalahy tsy asiko fitenena anaran'izanizy ty fa so dia verinareo fa misy hoe inona na hoana ary foko madio tsy le fomba fiteny zany hoe je suis propre tsy ohatr'izay le izy fa tena madio ny any anaty foko napetraka re rahalahy aloha ETC formation niveau dia napetraka tsara zao mifandehany zao mifandehany zao mifandehany afaka heritaony zay gaga fa niovany anaran'le formation niveau mahoana zany fa inona taiza ho aiza tao anatin'le tontolona fotoana nivadika fikambanana hafa le formation niveau 1 teto niveau fanimpolo fa ahoana mahatonga an'izany zavatra zany fa Andriamanitra mitaiza ao anatin'izany ary nisorako ny tompo madio ny foko any anatiko any par rapport amin'ny zavatra nitranga zay efa nahita be da be 2013 efa nitantaraiko am'izay tamin'ny larobisa tamin'ny oviny efa nisy nanakorotana fanimpony madio ny foko rehefa hitako ny rahalahy mbola faly mahita azy 2015 le rahalahy zany tamin'ny 2013 tena volam-piangonana nahodiny zareo dia teneniko izy tsy mety ny zavatra ataonareo mila mifoninareo alohany izy démission ayveo ok ary zany fa rehefa mandeha mamangy any any amin'zareo mipetraka dia miresaka tsara amin'ny fifaliana any amin'ny matory 2015 nisy nanakorotana indray fanimpony tao anatin'le izy misy fivorovoriana misy mikonkonina misy mitsotokotoko any ambadika any fa nidiovin' Jesosy foana ny foko révélation mahatonga zany fa tsy zany madio noho ny hafa akory fa nisy fotoana zay tafaraka tao anatin'ny alimbavaka nandoalika nanatona an'le rahalahy mifona rahalahy fonany amin'izay nampalahelo anao rehetra ary voadio tanteraka ny any anaty tany misy fotoana isy sahirany zany manampy azy fa tsy le olo-kafahany zany manampy tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo fefa tsy latsaky ny mbalo ary mbola vonina mandriky ty ny androany anampy azy 2019 sa 2018 nisy an'izany tantara zany ndray fa sahirana le rahalahy mampiditra zanaka zany ndray mbola manatona miresaka aminy ampidiry mianatra ny zasy ty aloha vola ataovy zay tokony ho atao fa ina ny zavatra tiako lazainao na anatin'izany misy foana ny riska tsy apoiziny tsy eritreretiny Davida ary nidiran-doza ozy izy hoe raha le olona mpanenjika isan'andro ozy izy no namitaka tsy nampanina fenao mpiara mandeha amiko ekanjany tempoly niaraka nihiritsika niaraka nanandra-peotsika tamin'le nisy ny teny lazao ny akaikinao ianao mihitsy ny lazaiko tsikitsiky be tsisy ohatr' zany ianao nefa aveo ianao lasa ohatran'izao fa tsy mampiova zavatra zany mbola lasa foana manompo ary mbola vonina nome fitiavana foana fa tsy hoe nahita mauvaise expérience dia tsy hanao tsony fa zao manomboka eo kosa manomboka identifienao am'izay hoe tsy ny olona rehetra kosa natao anaovana an'izay fa le fampieno zay le mampatonga le fampianarany ny ankohonana ara-panahy afahanao miaino mihitsiny afahanao mahalala tsara mihitsiny hoe iza lay tokony omeko n'le fitiavana ny rahalahy Petera 2:1
andiny fadimy milaza an'ireo karazana toe-panahy rehetrarehetra izay lazainy anaky 7 nga manisan'izy eo fa sarahantsara mihitsy hoe am'izao zavatra zao maneho fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana ny rahalahy maneho fitiavana ny olon-drehetra tsy mitovy fitiavana ny rahalahy sy fitiavana ny olona rehetra tsy miatakataka na amin'iza na amin'iza fa tsy mitovy fitiavana ny rahalahy sy fitiavana ny olona rehetra za mila rahalahy za mila ankohonana enao mila ankohonana tsika mila ankohonana mila neho mpitiavantsika de mila maneho fitiavantsika fa rehefa tsy manao an'izay tsika tsy mitombo isika tsy mitombo de rehefa tsy mitombo isika de tsy arak'izay ilan'Andriamanitra anazy tsika mitady an'izany za pesao Andriamanitra mandeha koa moa fitaritana eto mangatamin'Andriamanitra mihitsy mba ianao le ho ampiasainy ampiasao a Jesosy nefa ianao miolokolona irery tsy mety anatona ampiasaina amin'ny ahoana ary ianao inona zany tediavinao ampiasana anao nefa ianao tsy mety manahiky ny manatona an'izan'iza nefa ianao tsy mety mifandray amin'izana izy matahotra ny idiran-doza matahotra ny voafitaka matahotra ny azo an'izao matahotra ny azo an'izao tsy fanararotany zany afatra zany a raha misy mpanararoatra ao anatin'izany afatra zany elao lavitra mihitsy zay nytenena amin'ny Paoly raha misy tsy miasa tonga de tene mihitsy aoka izy tsy hinana nisy nanararoatra mantsy tao fantatra zalahy hoe misy vola eo tongotry ny apôstôly de samy mahazo daholy ka tsy matimatin'ny apôstôly lolo satria maninona intégré ao anatin'le ankohonana misy tsy ankohonana azonao ve zany tafiditra ao anatiny satria misokatra le iziko tsy mbola ny foronona ny radara hoe miditra eto am-piangonana ianao de tena ankohonany rahalahy mandrosoa ohatrany tsizy so de ariny tokony isy anse fa hitan'ny rahalahy mihitsy ny tao anatin'le izy hoe misy manana fanatsy izy misy manana fanatsy araka ny tokony ho izy de tsy maintsy nandraisa fepetra ireny fa zany zavatra zany tsy masakana sa zany te hizara aminao raha te hitombo isika de mila miditra ao anatin'ny fifandraisana mila miditra ao anatin'ny fifankazarana tsy amin'Andriamanitra irery ihany teboka voalohany le amin'Andriamanitra fa ny teboka faharoa amin'ny hafa ihany koa ozy la hira anankiray izay hoe mampiavana antsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olona fa raha mampiavana amin'Andriamanitra fotsiny ihany ndao any an-danitra tsisy antony hijanonana eto tsony fefa vita fihavanana amin'Andriamanitra koa fa mila fihavanana amin'ny olona isika mila fifandraisana isika de miara-mitombo isika de miara-mandroso isika de rehefa identifienao le ankohonana na misy ara-zavatra tsy mety ao anjaranao amin'izay manitsy de anjaranao amin'izay no mijoro tsy mety zany tsy ekeko zany tsy marina zany fa le toe-posy toe-panahy efa voavilavila ny zavatra be de be mihitsy nefa nahita mauvaise expérience be de be vao misy tsy mety de fa alao angataka tsotra any fa ohatrany tsy zany le tontolo za aloha mbola tsy nahita an'izany ao anatin'ny tokantrano de tsofirano ary dada sineny isaky ny mihetsika tsy nahazo mofo tamin'ny marainy dada sineny tsofirano ao fa ohatrany za ve de adininareo mofoko tamin'ny maraina lao za andeha tsisy an'izany fa le esprit mihitsy efa voavily te hizara aminao zany zavatra zany ampatonga antsika rehetra miara-mitombo daholy miara-mandroso fa tsy ho tanteraka mihitsy ny fitiavany tsy ho tanteraka ny fandeferany sisy ninina tanteraka teoria daholy ty baiboly rehetra ity raha vao tsy manana fifandraisana isika ahita mauvaise expérience be de be ianao ahita zavatra be de be ianao ahita rahalahy tsy apoiziny ianao ary hitananabavy tsy nieritreretiny ianao de misy mauvaise surprise de misy koa bonne surprise ao anatin'izany hoe tena ay ve ianao ty mananjavatra ohatr' zany ay ve ianao ty mahafinaritra ohatr' zany ay ve ianao ty tena hafa mihitsy ohatran'izany misy riska be de be fa nataontsika hifandray ao amin'i Kristy mba havokarantsika ao amin'ny fanjakany lanitra amen azonao ve le resaka kohonana ra-panahy besoin spirituel rehefa miditra amin'izay ianao de mitombo ianao
dia manan-javatra ianao ny alalanao fa manan-javatra ihany koa ianao manomboka misary ianao manomboka mitsoro vavolombelona ianao dia ianao nampahery olona ray nampahery olona faharoa misy olona marary dia atononao sitrana le olona entinao ambavaka enonao any anatinao any fa misy asan'Andriamanitra zany any anatinao atonga ny hafa ho sitrana atonga ny hafa ndray fanasitranana dia tahaka izay ny tontolo fanompona izay le fitombona enonao amin'izay ny zavatra rehetra petraka ao anatinao fa rehefa tsy miasa ireo tsisy fitombona fa miena eny eo dia fampijerijery eo dia leo ny fampijerijery eo farany dia mitady olo-kafa endrika vaovao indray tady style vaovao indray tady endrika vaovao indray fa ndao antsika androso amin'izay sitrapon'Andriamanitra marina amen da tsika hitsangana amin'ity androandroany ity dia hoeto eo amin'ny tombo izay azo entina rehetrarehetra raha tsapanao fa ianao le mbola tokony hihinana ny rononom-panahy raha tsapanao fa ianao mbola tsy nihinana n'izany zany entiny eo anatrehany raha tsapanao fa ianao le niaroaro tena ianao le nanao zavatra maro isan-karazany zany entiny eo anatrehan'Andriamanitra zany anaovana resaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity androany io ity ary raha tsapanao fa misy dikana tokony androsoanao mandrosoa amin'izany nao vavaka kehitriny nao iresaka amin'ny tompo raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto